La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tsy manohitra ny fizarana ny Covid organique samy matambavy azy ny Akademian'ny Mpitsabo Malagasy saingy manana fangatahana telo lehibe mahakasika izany. Sarin'ny zandary ilay mpangalatra 7 tapitrisa ariary vola hivitanana lavanilina tao Antalahy. Tao anaty hôtely lehibe ao Antsiranana no nahatratrarana azy ireo raha natao ny fanadihana. Vola mitetina 70 tapitrisa ariary no natolotry ny kapiten'ny Baren'i Madagasikara Abel Lissé anampina ireo mpiray-tanindrazana aminy amin'izao fiatrena ny valina retina izao. Nanolotra fanomezana ihany koa ny avy eo anivon'ny ACM na dia mandalo fahasahiranana amin'ny kehitriny. Velotaraina manoloana ny fifangonan'ny fako ny mponina ao amin'ny fokotany Ampefolo Ambodirano. Ankoatra ny tsy fanajan'ny mponina ny lafin'ny fahadiovana, maro ny lesika ho ny rafitra RF2. Marisika iraisam-pirenena hanomboka ny faha 12 volana May ho avy izao novinavinaina ny déconfinement any Frantsa. Ny faran'ny volana May kosa no fantatra ny fanapa-kevitra mahakasika ny fisokafan'ny toeram-pisakafoanana sy ny maro hafa. Ny atetendreo avatra. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika n'izany tsy manohitra ny fizarana ny Covid organique amin'ny matambavy azy ny Akademian'ny Mpitsabo Malagasy saingy manana fangatahana telo lehibe mahakasika izany. Tinara tsy mandresy. Tsy fifankazaon-dresaka no natonga ny Akademian'ny ireo mpitsabo eto Madagasikara manana aiay mahakasika ilay fanefitry ny coronavirus Covid organique. Raha nanjavozavo tamin'izy ireo ny mahakasika ny mahatambavy na ny mahafanafody ny Covid organique nazava tamin'ny Akademian'ny mpitsabo Malagasy sy ny olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara fa tambavy izany taorian'ny fiaonana teo amin'ny Flo Andrarajoelina sy ireo mpikambana ao anatin'ity akademia ity. Noho izany, tsy manohitra ny Covid organique sy ireo mpikambana ao amin'ny Akademian'ny Mpitsabo Malagasy sy ny olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara saingy kosa manao ireto fangatahana telo ireto. Mila atao mazava tsara ny mahatambavy fa tsy fanafody ny Covid organique. Tsy tokony hisy fanerena mivantana na akolaka ny fisotroana azy ary tokony arahi-maso ireo olona izay nisotro azy. Fa nisy zavatra tsy dina zavatsara no mandresaka tamin'ny voalohany tsy fanafody ilay izy fa tambavy. Faharoa efa maro ny efa nanazava tarinan'iny zany hoe tsy terenina ilay izy fa atsitrapo ny finanana anazy. Ny fanambarana farany nataon'ny akademia teo dia milaza fa tsy manakana ny fizarana ny akademia de médecine fa ny farany kosa dia nametraka ihany hoe mba tokony hisy fanaraha-maso dia olona nandray amin'ny tambavy. Na izany aza no amafisin'ny mpikambana ao amin'ny Akademian'ny Mpitsabo Malagasy fa ilaina ny fanajana ny fatran'ny tambavy araka ny toromarika. Saingy samy manana ny anitra ho azy ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody antony tsy hanoeran'izy ireo ny Covid organique. Miampiray ny tranga voamarina fa tratra ny coronavirus raha ny taremarika izay navoaka ny CCO Ivato ny tolakandro teo. Miampy telo kosa ireo sitrana somatsara raha ny fanazavana trano Rivolory. Raha ny tatitra navoaka ny ivitoeram-pibaikoana Centre de commandement opérationnel Covid-19 teny Ivato androany tamin'ny iraora sy sasany tolakandro. Taoriana ny 27 ora tsy nisy ny tranga vaovao vao marina fa misy olona mitondra ny valana retina coronavirus. Ny ampiray indray izany ho an'ity androany ity. Izany hoe miakatra 20% ireo olona izay nahitana ny tsimokaretina coronavirus zany tamin'ireo izay nitiliana nanomboka tamin'ny 7 Martsa 2020 ka hatramin'ity faha 4 ny volana Aprily 2020 tamin'ny 12 ora atoandro teo. Lehilahy 570 taona. Efa eny amin'ny hopitaly izy ankehitriny ary efa mahazo ny fanaraha-maso ny fitsaboana izay ho atao aminy zany tahaka ireo rehetra izay naraha-maso sy ny tsaboana teny amin'ny hopitaly. Ny sitrana dia nisy anankitelo vaovao indray.
dia lasa araka ambenipolo zany nisan'ireo olona sitrana ankehitriny ary mifampisasaka mihitsy zany izy ity Baby Stéphane amin'ny andron'io araka ambenipolo koa zany no mbola tsaboana manaraka ny fitsaboana mombin'ity aretina coronavirus ity zany hoe 2020 ny total beany zany hatreto ny forme grave dia tsy misy mombamomba ny olona 570 taona io aloha dia raha maso akaiky ny fahasalamana satria izao dia tafitra amin'ny sokajin'ilay olona hoe marefo no le taonany zany ny maty tsy misy zay zany ny taremarika fivoaran'ny taremarika indray amin'ity zoma fa 2020 ny volana aprily 2024 ity Baby Stéphane zay zaraina amintsika ny tokantrano any. Nambarany teo anivo ny CCO hatrany fa mifameno avokoa ireo fepetra rehetra no raisina ao anatin'izao vanim-potoana sarotra iainan'ny vahoaka izao isorohana ny fiparitany tsivalana retina ity. Mifameno avokoa ireo fomba rehetra entintsika miady amin'ity valana retina ity. Zany hoe eo ny fanafody sy ny izay mety ho fanampy ny fanafody fa tsy mahasolo fa tena azo atao mihitsy hoe raha ilenta angamba tsy ilazan'izay indrindra ny fisorohana ny fanajana tanteraka ireo toromarika rehetra zany hoe ny fanaovana aloha ny arovava satria zany efa ao anatin'ilay faneraserana eny amin'ny fiarahamonina ho avy moa ny fanasaziana raha amin'ny herinandro manomboka raha amin'ny latsinainy Baby Stéphane dia za kosa manentany hoe anga kosa moa tsika dia hoe andrasana ho saziana vao mahafantatra hiaro ny tenantsika ny tenantsika nge no arovantsika voalohany indrindra zany amin'ilay fanazantsika ny toromarika ka hoy hoe okare raha olona mba samy ho tompona andraikitra samy ankatoy isika raha ohatra tiatsika ho resy tanteraka ity valana retina ity. Na efa miroso amin'ny famonoana tsikelikely ireo fepetra mahakasika ny fihibohana aza ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao takiny ary adidy ny tsiraray hatrany ny manaraka ireo fepetra rehetra napetraka mba hisorohana ny tranga vaovao mahakasika ity valana retina coronavirus ity. Maro ireo mpino silamo maneran-tany no nanomboka ny Ramadan tamin'ity androany ity. Misy kosa ny safidy nanomboka izany rampitso. Anton'izany moa dia tsy mbola fahitana ny volana. Ny alarana efa izao. Ny volana Ramadan eto Madagasikara dia rampitso ny vahoaka mpino silamo manomboka an'izany fifehezany mandritra ny volana Ramadan izany satria omaly tsy hita ilay volana teto Madagasikara. Fa mety manontany nareo hoe misy pino ve nanatanteraka fifehezana androany. Misy pino sasatsasany tsy dia betsaka zany eto Madagasikara nanatanteraka an'izay fifehezana izay satria ny Arabia Saoudite moa zany anisany nahita, ny Malaisie anisany nahita an'ilay volana dia izy ireo zany nanaraka ilay fahitany Arabia Saoudite sy Malaisie. Tsy diso akory zany satria ny vahoaka mpino silamo sy ny fanaovana silamo ray ihany. Ka izay mahita zany amin'ireo vahoaka mpino silamo dia mety foana zany ny fanarahana izay. Nanamafy izany koa ny filohan'ny UMMI eto Madagasikara. Ary tsara marihana fa noho ny hoe tsy fahitana ny singam-bolana tamin'ny Maly, tsy voan'ny singam-bolana tamin'ny Maly alakamisy, dia androany zany fahatelopolon'ny volana Shabany dia manomboka rapitso asabotsy tsika ny voalohan'ny volana masina Ramadan. Ka mirary Ramadan sambatra ho antsika rehetrarehetra. Arengany samy hotahin'ny tompo le tsy toa samy havitany adiditsika antsaka ny sendavany rehetrarehetra mandritra n'izany volana masina zany. Miavaka amin'ny volana rehetra ny volan'ny Ramadan raha ny nambaran'ity filohan'ny komitiny musulmana sunnita eto Madagasikara ity. Volana izay ahafahan'ny mpino silamo rehetra manamafy ny finoany ary manantona misimisy kokoa any Allah. Tsy mitovy amin'ny asa soa atao isan'andro ihany koa ny asa soa izay atao mandritra ity volan'ny Ramadan ity. Manoloana ilay valana retina coronavirus sy ilay ameana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena, tsy afaka mivavaka any amin'ny moské amin'izao ireo mpino silamo rehetra. Na izany ary, tsy manakana ny fankalazana ny Ramadan izany. Any atokantrano avokoa ireo mpino rehetra no manatanteraka ny fotoam-pivavahana. Confinement zany aminay mpino silamo zany raisina positif foana ny izy zany na dia hoe malahelo ihany zay mpino silamo amin'ilay tratran'ilay aretina sy ireo namony aina amin'izay zavatra zay fa kanefa moa zany raisina positif foana ilay izy satria maro zany ataontsika hoe ny positif anatin'ilay izy ohatra hoe nomen'Andriamanitra karazana hoe fahafana na nanomeny fahasoavana tsika zany
hipetraka maharitra bebe kokoa ny fianakaviantsika. Zay zany anisan'ny fahasoavana anankiray. Anisan'ny fahasoavana faharoa, ny vahoaka Penisilamo zany efa nitaizana foana hatramin'izay hoe misy karazana fivavahana tsy maintsy fa tsara ny fanaovana azy ao anatin'ny trano. Izany hoe satria fitaizana ilay fivavahana. Fa marina zany misy tsy ampy kely amin'ilay hoe tsy fandehanana moské satria ny fandehanana moské moa tsy hoe fivavahana foana ny tanterahana any fa le fionana, le fankahitana, le fahaizana hoe iza eo tsy eo, iza lasa voyage, iza ny salama. Miankina amin'ny fiovan'ny raharaha eto amin'ny firenena kosa ny mety isin'ny fisakafoanana lehibe amin'ny faran'ny Idy na amin'ny faran'ny Ramadan, raha ny nambaran'ny filohan'ny komity musulmana sunnite eto Madagasikara. Mahazo miverina misokatra ihany koa ny fiangonana loteriana malagasy araka nambaran'ny filohany tamin'ity androany ity. Tsy maintsy anjaira kosa nefa ny fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny fiparitany Covid-19 ary tomponantoka amin'ny toe-javatra mety iseho ny tompon'andraikitry ny fiangonana isa tokony Yves Richard. Ao anatin'ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro, nahazo alala ny sokatra avy amin'ny filohany ihany koa ny fiangonana loterana malagasy. Tsy mandry ny fiverenana misokatra amin'ny fomba ofisialy taorian'ny fikatona ny toeram-pivavahana vokatry ny Covid-19. Tsy maintsy ajaina kila ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana ary tomponantoka mitrangan-javatra mety iseho ny tompon'andraikitry ny fiangonana. Azo kafana facultatif fa tsy obligatoire. Ary ity dia manao hoe responsable na iza manokatra an'ilay fiangonana. Mitondra saritafa. Mielanelana ray metatra, manasa tanana alohan'ny miditra, manasa tanana rehefa mivoaka. Amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, tsy mifandimboka poka, samy mitondra ny anazy. Ankoatry ny mahazava-dehibe ny fisokafan'ny fiangonana amin'ny famatsiana ara-panahy ny vahoaka kristianina anatin'ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena. Ny fahasahiranana sedrain'ny fiangonana isan'ny tokony no antony naneken'ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy ny fisokafana. Raha nanontanian'ny mpanao gazetiny Kolo mahakasika ny antony tsy nanaovany FFKM fanambarana iraisana, amin'ny fiverenan'ny fiangonana misokatra ihany koa ny filohany FLM no sady lehibe ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Toy izao ny valiteny azon'ny mpanao gazety. Satria ny FFKM tsy super église. Ny FFKM nety super église. Église tsirairay samy manana ny fiainany. Dia ataonao ahoana ny falery hoe tsy maintsy ny fiainan'ny ekara ny fiainan'ny anglikana fa zany tsy milaza hoe samy hafa. Tsy maintsy mangataka fahazon-dalana eny anivo ny ivitoerana fibaikona. Ny ady amin'ny Covid-19 nivato ankilan'ny fiangonana mikasa ny isokatra araka ny fampitambavao farany avy amin'ny prefektora n'Antananarivo. Ny fiangonana FJKM no nanomboka ny fanambarana amin'ny fanokafana ny toeram-pivavahana ny alarbila satura iverenana. Nanaraka ny fiangonana katolika omaly saingy ho azy ireo, miankina amin'ny eveka isaky ny dioseza ny fanapahan-kevitra. Nanaraka ihany koa ny fiangonana loterana androany saingy tomponantoka feno amin'ny trangan-javatra mety iseho ny tompon'andraikitra isan'ny tokony. Ny fiangonana anglikanina sisa arak'izany no mbola tsy nahenom-peo ho an'ny fiangonana efatra mpikambana anatiny FFKM. Mandray atanana ny fanomezana sakafon'ireo mpianatra malagasy mianatra any Maurice ny Masivo malagasy any an-toerana ankoatra ny fanampiana izay efa omen'ny université. Vary menaka paty no isan'zaraina tamin'izany fanampiana. Nanomboka nisian'ny Covid-19 any Maurice, nampiatra avy hatrany ny fiboana ny governemanta entina nohanana ny mpianatra teratany malagasy any an-toerana. Ny université no mandray an-tanana ny fanampiana mandritra izao coronavirus izao ho an'ireo nanaovana fanadihadiana. Ankoatra izay, nanampy izany ihany koa ny Masovin'ny Madagasikara miasa sy monina any an-toerana. Nisy araka izany ny fanomezana sakafo toa ny vary, paty, menaka, atody sy ny maro hafa no zaraina tamin'ireo mpianatra nanaovan'ny université fangatahana teny amin'ny Masoivo. Fahita amin'ny ambasady zay ny tena rehetrarehetra solo tena mpianatra gasy UDM anampy anareo amin'ny resaka ara-sakafo sy ny rehetrarehetra zay ilaina. Nanolo tena tokoa ny ambasady nanampy antsika amin'izay ilaina. Reto da mipaky rehetrarehetra zay no ny livraison. Mission ny ambassadeur mba misy fahasairany no ny lasosa. No io ny tsy resaka hoe asa ao nivon'ny fanjakana gouvernemanta fa izay ny tena ilaina somoka sosial. Izy matony misy raha mitaraina sy
miaramila folazy azo raha ny Antotanisa Omaly raika amin'ny 330 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus any Maurice tamin'ireo mponina voatily miisa 537 sivy tamin'ireo no namoy ny ainy. Tsy ahivona narivony maro amin'ireo mpianatra amin'ny oniversite any an-toerana teratany vahiny avokoa. Ny taona 17 ohatra araka ny tatriny teo isena ny Tertiary Education Commission na tratra 2 mahery ny mpianatra teratany vahiny tamin'ny oniversite lehibe iray. Maro tamin'ireo no teratany malagasy. Samy manana fomba fijeriny ireo ray aman-dren'ny mpianatra mahakasika ireo fepetra izay napetraka amin'ny famerenana ny fampianarana. Isan'izany ny mahakasika ny fanomezana Covid Organics ho an'ireo mpianatra. Fanadinatra. Isany amin'ireo fepetra napetraka ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpianatra anala fanadinana amin'ny veronana ampianarana ny fanomezana azy ireo ny Covid Organics ankoatra ireo fepetra mikasika ny fanaovana arotava sy ny fanasana tanana ary ny elanelana ray metatra. Ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra nanaovana ny fanadihadinina, zava-dehibe ho azy ireo ny fiverenan'ny zanany any ampianarana tao aorianan'ny fitatenana mikasika ny fisinina sy ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Ho azy manokana tsy mampaninina azy ny fepetra misy ary manaiky ny fisotron'ny zanany Covid Organics izy. Mananjanaka NOCP zany dia le aretina efa tonga eto amintsika, tsika zany tsy afaka izay andahan izay teny omen'ny filoham-pirenena fa manaraka tsika satria fahasalamana ny tadavintsika miaraka amin'ny besinimaro fa tsy hoe zanako rery fa iraisana zany le izy. Dia rehefa mandeha ny fepetra dia manaraka izay tiany ataontsika. Na amin'ny resaka tambavy ara dia rehefa meny dia mba fepetra mba zakan'ilay ankizy zany efa mba apetrany eo dia manaiky ny ray aman-dreny. Satria izay zany efa ny be teo anao CP zanakay nefa taraiky nefa efa tonga zany izy moa fa meny mianatra le CTM amin'ny latsinainy dia misaotra betsaka azy zany izay. Ho an'ireo fianarana tsy miankina amin'ny fanjakana sasany, mbola ao anatin'ny fandaminana mikasika ny fiverenan'ny mpianatra any ampianarana izy ireo, etsy ankilany. Misy ihany koa ireo ray aman-dreny ny misafidiny tsy ampisotro ny zanany Covid Organics, antony mahatonga izany tsy fisian'ny fanazavana bebe kokoa. Ny mikasika ity tambavy ity raha ny fanazavan'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Classe de 3e manala examen. Fampianarana zany amin'izao dia mbola manomana ny fandraisana ny mpianatra. Dia noho ny fandaminana zany dia mbola tsy fantatra hoe roviana ny fidiran'ny mpianatra fa miandry zany izahay ny toromarika avy any amin'ny toeram-pianarana. Raha izaho manokana aloha tsy ampisotroko an'io zanako satria tsy dia fantatro loatra hoe inona marina zany io zavatra io fa be dia be koa ny zavatra izay miseho manerana ny tambazotra sorasialy isan-karazany dia mila fitandremana raha amiko manokana ny fisotroana azy. Tsy mampisy fiantraikany amin'ny fianaran'ny mpianatra kosa ny fisotroana sy ny Covid Organics raha ny fanazavana nentin'ny tompona ndraikitreo anivon'ny lycée mpanjakana iray teto Andrenivohitra. Misy kosa ny taratasy fifanarahana ho an'ireo ray aman-dreny tsy manaiky ny fanomezana ny Covid Organics ao an'ny zanany sy ny eo anivon'ny lycée mikasika ny fahasalaman'ny zanany. Nyroana ny ankizy izay tsy misotro diso avy hatrany aloha izay. Tsisy ankizy nyroana tato na tamin'ny larobia ary. Satria ny ankizy rehefa nizara ny fanafody ny surveillant zany dia tenenina ny surveillant hoe antan'ny ankizy fotsiny atsangano ny tanana izay tsy hihinana. Rehefa nanangan-tanany ny ankizy izay tsy hihinana dia izay ilay teneniko hoe nisy 12 dia niresaka taminah tao amin'ny birao tao. Ary izay no natonga an'ilay fifanantonana eo amin'ny ray aman-dreny sy izay teto amin'ny sekoly tonga ny ray aman-dreny anatiny. Misy tsy resy lahatra mihitsy ohatra ny androany nisy ray aman-dreny tonga dia tsy resy lahatra mihitsy izy zany dia nandray fepetra fotsiny sekoly hoe le zanakao mianatra fa ianao kosa tsy maintsy manao lettre, manao taratasy ianao fa tompona andraikitra tanteraka ianao amin'ny fahasalaman'ny zanakao sy ny zavatra mety hoteraka izay raha sanatrika voan'ny coronavirus ilay zanakao rehefa avy eo. Araka izany, mahana safidy ireo ray aman-dreny mikasika ny fanomezana ny Covid Organics ho an'ny zanany na tsy. Sarony Sandary iray nangalatra 7 tapitrisa ariary vola ividianana lavanila tao Antala. Tao anatin'ny hotely lehibe ao Antsiranana no nahatratrarana azy ireo rehefa natao ny fanadihadiana. Ka itao Andriatsila. Ny 4 aprily lasa teo no nahazo fitarainana avy amin'ny mpandraharaha iray ny kompania Sandary ao Antala fa nisy nangalatra ny vola izay mitetina 7 tapitrisa ariary tao aminy. Rehefa natao ny fikarohana rehetra, trahatehaka ny Gendarmerie tao Antsiranana ilay tovolahy izay mpanampy ny tao an-trano ihany. Araiky azagny Antala.
zay niasa tamin'olo nangombokatra malaza moa any amin'ny faritra Talaha zany rehefa miresaka faritra Sava de vanille zany ka izy miasa ao zany efa tegna piasa atokisa zavatra nitranga nefa ne asa nivadika no ngia de lasa izy ary izy ary tsy niera rehefa lasa izy zay vao nagnano verification le fanagnana tao kay misy manque zany le vola tao noho ny fiaraha miasa indrindra moa miaraka amin'ny fokon'olo zany dia nandraindraikitra zany ny groupement gendarmerie teto Antsirana ka io izy voasambotro. Noho ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fampiasana izany no nahafantarana ny toerana misy ireto mpanao asa ratsy ireto. Ankoatr'izay, nitrangana fanafiana na rahana fandrombana ka nitarika famoizana ain'olona iray tao amin'ny fokotanin'ny Betahitra, komina ambanivohitra Ramena, distrika Antsiranana 2. Novonoin'ireo jolahy tamin'ny fomba feno abibina ny raim-pianakaviana iray. Nandritra ny fanaovana famotorana, nilaza ny vadin'ilay namoinainy fa misy fantany ny feony iray tamin'ireo jolahy nanafika. Niroso tamin'ny fanamborana araka izany ny zandary ka trahatehaka tamin'izany raha maro lahy izay piray vodirindrina tamin'izy ireo ihany. Le zava-nisy tao zegny le avy zegny zay baka mihinagny za magnefakefaka gony le tela midriky direct rô tsy mihetsika de fa lavy namoboky onefatra namoboky rô tsy tonaka de na lavy tambany le eo amin'izay rô nidriky tamin'ny ramoseko tao izy koa zegny namoboky ramoseko tao rô le maty le ramoseko koa de nandeha rô zegny nagnandrefa nimpody boka ao nisy olo araiky nivolagna zegny hoe ino ny raha tadiavinao io vavavavanao io afaka eky ny vavanao fa menamena loatra anao zegny ny raha le tompony feo zegny ity zegny le tompony feo sarasara aminay haiko zegny le feo no ireano zegny ireano. Araka izany, manentana hatrany ireo olona tsara sitrapo ny eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena ifanome tanana ka anolotra vaovao marim-pototra amin'ireny mpanao asa ratsy ireny. Ny fiaraha-miasa tahaka izany no ahafana mametraka ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina sy ahafana miady amin'ireo tsy maty manoto mampahantra ny vahoaka malagasy. Miakatra ny vokatra any faritra loatra mangoro amin'izao fotoana izao noho ny fianaky ny valinaretina coronavirus tsy akana mpandidy vary ny eto amin'ny faritra Analamanga fa any amin'ny faritra Vakinakaratra no akana izany amin'ny ity taona ity Kaiton Andriatsilavo. Hiatrika ny fandidim-bary isika zao satria miakatra ny vokatra mena ny vary ny fomba mahazatra dia maka olona avy any ivelany isika. Amin'indray mitindray mitoraka ity dia ny faritra Analamanga zay nahitana ny tsimokoretina dia tsy akana mpandidy vary fa ny faritra Vakinakaratra ihany no akana an'izay mpandidy vary izay. Ka ny lamina napetraka iarahana amin'ny ministèren'ny agriculture sy ny direction régionale de l'agriculture dia miara-miasa tanteraka amin'ny faritra sy amin'ny fédération des paysans ary ny commune tsirairay avy manambara ny filany zay atolotra dia izay filany zay no entina alaina any amin'ny faritra Vakinakaratra dia ny distrikana Tanifotsy sy Ambatolampy ary Antsirabe no akana an'ireo mpandidy vary ireo ka ny fiara vety an-toerana no maka azy ireo ary dia miverina mitondra azy magaty. Araka izany, tsy ireo olona avy eto amin'ny faritra Analamanga tahaka ny mahazatra no ilaina hitina ny alaotra mangoro amin'ny fanampiana ny fijinjana vary fa ireo olona avy any amin'ny faritra Vakinakaratra. Raha ny voalaza, olona manodidina ny 4,000 no ilaina amin'izany ka ireo ao an-toerana no maka sy manatitra azy ireo. Dia amin'ny 4,000 olona mpandidy vary no ilaina. Raha toaka tsy mampiasa ny olona aty an-toerana ary raha mampiasa ny olona aty an-toerana isika dia antsasakin'izay dia ampy ny lamina sy ny papaika ary ny fandaminana rehetra na ny ataontsika hoe fandrindrana amin'ny ankapobeny dia efa milamina tanteraka izany fa dia miandra ny fotoana akana azy ireo fotsiny afaka herinandro eo zany dia ho tonga aty ireo mpandidy vary. Ny fanaramaso azy ireo na eny an-dalana dia efa manao kasibosy tanteraka ny tsirairay. Ny ity amin'ny fahatongavany efa misy ny fanaramaso voalamina momba ny fahasalamana izy ireny ary ny sécurité amin'ny maha-olombelona indrindrindrindra. Vita ny ataony omenana azy ny volany aterina indray izy miverina makany an-tanindrazana. Araka ny fanadihadiana natao, tsara ny vokabary amin'ity taona 2020 ity na eo aza ny sedra maro no lalovan'ny fambolem-bary tao aloatra mangoro tamin'ity taom-pambolena ity.
manandanja lehibe amin'izany ny tanytsoroka nomen'ny fanjakana hanavotana ny tatsaha ka izao mody ventiny izao ny ranona tsakaina. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay datsika mahakasika ireo fanomezana izay nomen'ny Abel Lanisé izay kapiteny Bariany Madagasikara niaraka tamin'ny ACM. Eo ihany koa ny toromarika avy any mpitandron'ny filaminana manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao mahakasika ny cache-bouche. Rehefa avy eo ary. Sasao madio tsara amin'ny rano sy savony na gel désinfectant alony tanana mialohan'ny andraisana ny arotava. Amin'ilay tady no andraisana ny arotava ary ny sisiny somary mienjana no ambony. Apetaka ny arotava ary ketohina tsara ny eo amin'ny orana mba tsy hisy rivotra ivoaka. Sontomina koa ny ambany ary kendrena mba ho voasarona ny orana, ny vava ary ny soka. Tsy kitikitihana ny arotava eny am-panaovana azy. Adiny 4 rabe indrindra no hitondrana ny arotava ary anaty dabapako misarona tsara izy ao aorianan'izay ary miverina manasa tanana amin'ny rano sy savony na gel désinfectant. Raha ny arotava azo sasana kosa ao aorianany adiny 4 mitondrana azy dia sasana amin'ny ranon-tsavony, kobaniny, ahaminy masoandro ary pasohiny. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. La terre riche. L'herbe fraîche. Beaucoup d'attention pour nos troupeaux. Et le savoir-faire malagasy. C'est tout ce dont Socolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon lait frais d'un Tirabé. Socolé, le goût du vrai. Mivena eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Midina ifotony amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy amin'ny fizarana arovava. Anjatony maro isan'andro ny zaraina raha ny fanazavana azo. Miantarandrianay. Ny eto amin'ity tamena be ity zany sitina Tsaramasay, Akazomanga Varatsanjaharo dia Akorondrano Andrefana. Dia efa misy fandaminana isaky ny fokontany zany miaraka amin'ny tompon'andraikitra. Misy amin'le CVO sy ny masaka zany samy manana ny ana dia miara mizara par secteur. Dia secteur ray zany zay zao ny eto amin'ny fokontany Akorondrano Andrefana ny vita. Efa natsatsy eo amin'ny 1051 eo zao no masaka voazara. Zarana amin'le masaka tety isa-trano mihitsy zay. Tena par famille mihitsy zany amezana an'le masaka
dia voandeha indray zao zay tety amin'ny deuxième secteur satria efa vita amin'ny premier secteur dia eo amin'ny 400 ao zany no entinay zao aloha dia lany zay dia miampindray le izy raha ohatra misy tsy ampy. Araka izany fianakavianan'Anarivo no misitrika ny arotava avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nytoeta amin'ity androany ity ny fizarana eny anivon'ny Vokotany rokatra amin'ny 400 tokantrano no omena miankina amin'ny isan'ny mpianakavy ialana amin'ny mety fitangorona ny olona no antony fitetezana ora ny fanazavana tanjona ny anamafisana ny ady amin'ny Covid-19. Manomboka amin'ny alatsinainy izao, hoentitra ny fanaraha-masony eny anivon'ny Vokotany, manoloana ny tsy maintsy anaovan'ireo izay hivoaka ny trano ny arotava. Ny mpiara-miasa amin'izareo zany zareo mihitsy miaraka aminay mitety isa-trano. Dia hita mihitsy zany reto le olona fa le olona mihitsy mandray an'izy fa zay manao fitomboka amin'ny karine fotsiny nahazo lasa mikorotana le izy sady mampivorivory olona be zany izy rehefa zaraina hoe akalamandrano. Dia zay mahasafidiana aloha tetezana mihitsy le olona dia mba hita koa le anan'olo hoe nahazo marina ty olona ty tao tokantrano zao. Efa presque nahazo daholo kosa le olona dia tokony mba hanao kasibosy daholo amin'izay kosa. Dia andaran'ny anty anivon'ny Vokotany zany mampianatra ny olona sady miteny hoe zany kasibosynao fandana aloha mody maka kasibosy. Zay zany no fanetana natao an'le olona. Ezahana le olona mba hanao kasibosy daholo zany na miasa eny an-dalana na mandeha eny an-dalana na olona miasa. Itoetra amin'ny Alahady ho avy izao ny fizarana tontosain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary tava azo sasana avokoa no zaraina nandritra izay andro maro izay. Vola mitetina 700 tapitrisa ariary no natolotry ny kapiteny Bareny Madagasikara Abel Nissé anampina ny mpiray-tanindrazana amin'izao fiatriana ny valinaretina izao. Nanolotra fanomezana ihany koa ny avy amin'ny nivon'ny ACM na dia mandalo fahasahiranana anazy ankehitriny. Henri Flore. Nanatitra fanampina ho an'ny mpiray-tanindrazana aminy ao anatin'izao ady sarotra lovan'ny firenena izao ny kapiteny Bareny Madagasikara Abel Nissé izay nisoloany ny reniny tena niaraka tamin'ireo mpanakanto namany androany. Fanampina mitetina 700 tapitrisa ariary izay notonjaraina amin'ny mpisehatra maro samihafa no natolony amin'izao ady lalovan'ny firenena izao. Natolotra androany ny anjaran'ireo mpitsabo eto Madagasikara. Satria tsy mandry alina tsy mandry atoandro Abel Nissé any toerana misy azy any kanefa matsiaro manana adidy ray aman-dreny tapaka namana tia tanindrazana mametraka an'izao asa lehibe indrindra koa fa an'izao andraikitra ny mpitsabo amin'izao fotoana iainantsika zao dia zay indrindra ny tanjona nandehanana ity nitondra zay voatsirambo kely dia kely fa dia mbola mampita ihany izy ny fony manolotra hono ny be indrindra. Ankilany nanolotra fanomezana tetsy amin'ny CCO ivaty ireo mpikambana eo anivon'ny ACM tamin'ity androany ity. Nandray izany tany antoerany ny ministry ny fitsinjaram-pahefana no sady lehibe n'ity ivotoerana ity. Mitondra ny anjara fotinay amin'izao pandémie ny Covid-19 zao. Zay moa zany dia miaraka ory amin'ny vahoaka malagasy ary mitondra zay fanampiana zay mba namaivamaivana ny sedra mahazo ny firenena malagasy amin'izao fotoana zao. Ka dia mitondra ny anjara fotinay zay moa zany misy vola lela vola 1,500,000 ariary vary 10 taonina menaka 50 litatra papier toilette 600 pièces savony 4,000 pièces ary bona gasoil 400,000 ariary. Fa ankoatra ireo rehetra ireo isan'ny sehatra milanja ny fatikantoka vokatry ny fisian'ny valinaretina ity ny eo anivon'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka ankehitriny. Vola amina miliara maromaro no very vokatra izany. Ny akony lehibe aloha dia tsy fidiram-bola, tsisy fidirana vola, tsisy ny fitaterana ny voyageur zany dia mikatso daholo ny asa rehetrarehetra. Noho izany zany dia tena raha ohatra ny tourisme fotsiny resako zao efa 1,900 milliards d'ariary ny manque à gagner. Raha ny transport aérien dia eto amin'izao fotoana zao dia BDP ny compagnie aérienne zay tena hoe hihidy mihitsy zany ka ny fisokafan'ny
ny fifamoivoizana zany dia tena andrasanay ary andrandrainay mihitsy zany ahafahana miala amin'ity crise ny covid-19 ty. Adiraisana ny ianany vahoaka malagasy ankehitriny ary ireo sehatra maro samihafa no afaka mifanamby sy mifanomeo tanana no miara-misalahy ao anatiny izany. Naneo fiaramiantena sy fifanampiana ireo mpianatra eny anivon'ny cité Akatso tamin'ity androany ity. Nanatanteraka latsakemoka iraisany ireo filohan'ny mpianatra isaky ny faritra Romborobola ny fidianana savony. Henri Flory. Filohan'ny mpianatra avy amin'ny faritra Romborobola eto Madagasikara, mianatra eny anivon'ny Université n'Antananarivo no nivondrona sy ny fanometanana androany amin'ny fahatsapana fa zava-dehibe ny fifanomezan-tanana amin'izao adiraisana izao. Nanolotra savony ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny cité ka sy afaka nodana amin'ny faritra misy azy izy ireo androany ho fiara-mientana. Fanentanana ny mpianatra satria ny zay mipetraka aty amin'ny cité satria amin'izao fotoana zao efa misokatra ny taxi be fa azo ivezivezena ka betsaka zany no mpianatra zay mivoaka any ivelany. Marina kokoa dia nanao hesika zany ny fikambanan'ny mpianatra mba ho fanentanana sy fampasiahivana ny sirairay zay mipetraka any aty amin'ny cité. Rehefa mivoaka any ivelany ianao ninona antony dia tokony misasa tanana alohan'ny hitrany amin'ny cité sy hifanerasera amin'ny sirairay. Dia nanao cotisation zany ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra Romborobola. Zany hoe sy dia tena betsaka akory izy fa zaka ny entomanana ihany moa fa mandeha ihany no manaraka ho apetraka isaky ny bloc io isaky ny principal. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa mivoaka any ivelany izy dia manasa tanana amin'ny savony madio tsara alohan'ny hampiasa zavatra iombonana ao anatin'le bloc. Satria ny akamaroany zavatra aty amin'ny cité dia matetika iombonana fa sisy hoe manana anazy tsirairay zay. Ka raha olona anankiray zany sy mitandrina sanatry ny vava dia mety hisy riska ho an'ny hafa zay ka zay zany ny antony nanaovana an'izao hesika zao. Ny fifanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay no ahafahana mandresy ity valinaretina ity raha ny nambaran'ireo mpianatra hatrany. Ny tany Tomasina ny fanentanana sy ny fizarana Covid Organics izay nitotosain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity manodidina ny 2 alina ny mpianatra nahazo izany niaraka tamin'ny arovava. Henri Florian. Toy ny ezaka natao tany amin'ny faritra Matsatra ambony nidina tany amin'ireny votry ny faritra Atsinana indray ny minitry ny fanabeazam-pirenena androany nizara sy nanome toromarika ireo sampandraraha misarana ny lafim-fampianarana mahakasika ireo fepetra rehetra ho fisoroana amin'ny mety fiparatahany valanaretina Covid-19. Covid Organics miisa 704 no nozarena tao anatin'ireo Cisco miisa 7 mandrafitra ny DRNTP Atsinanana ny ampy ireo savony sy fitaovana anasana tanana. Mpianatra mahery ny 2 alina no nisitraka izany teny anivon'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Amma renim-pian'ny ministeran'ny tenanay dia adidinay ny midina ifotony zany manantona an'ireto mpianatra reto ary indrindra manome toky an'ireo ray aman-dreny izay misalasala sy miaya hoe manahoana mety amin'ny zanakay ve ty tambavy ty sa tsy mety so dia poizina azoko mihitsy le tebiteby sy ayay fa eto zany za dia amma ministra na amma renim-piaya amma solon-tenany andray matoa filoham-pirenena eto amin'ny sehatry ny fanabeazana dia manome toky antsika ray aman-dreny fa ny tambavy zay omena zanatsika ty an-tsekoly dia natao hiaro sy asalama azy. Ito hatrany ny hetsika eny anivon'ny sekoly manerina nosy indrindra fa ireo faritra voakasika raha ny fanazavana trany. Hoentitra ny mpitandron'ny filaminana manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ireo izay mivezivezy ka tsy manao cache-bouche. Tsisy anavana izany hiatra amin'ny rehetra ny sazy izay tsy manaraka izany Gaëtan Andriasilava. Ho fampiarana ny baiko no meny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny ady atao manoloana ny fiparitahany valanaretina coronavirus hoentitra ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena amin'ireo izay mivezivezy ka tsy mitondra cache-bouche. Tsy misy fanavahana hiarany sazy avokoa ny rehetra tsy manaraka ny fepetra. Mety misy mametsindrandray hoe inona ny ampisehovana hery be amin'izao fiadina amin'ny coronavirus zao dia le malagasy mihitsy zany amin'ny ankapobeny zay hitantsika iainantsika isan'androandro no ohatrany hoe tsy tonga saina amin'ny fitandrona ny fepetra hiarovana amin'ny coronavirus io. Ka eto dia mampatsiahy zany fa manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao dia efa reny fantatro reny ny fepetra raisina ho an'izay mandeha eny amin'ny kalamanjana zany ka tsy mitondra masika. Rehefa tsy manao masika mihitsy zany fa tsy mitondra masika, tsy manao masika izy dia misy fepetra ho raisina. Ireny le fepetra miteneny ny filohan'ny repoblika reny ary mbola ataoko hoe manam-pahendrena ny filohan'ny repoblika
fa raha fepetra ohatrany any amin'ny tany frantsay na any ambadika any a enjana be 135 € ange ny aloha ohatra aloha tratra eny amin'ny arabe tsy manaraka an'le fepetra any France dia raha mirécidive anao dia miakatra mbola miakatra 1000 € mahery izy io dia mba atao 20 000 francs ka 4,000 ariary zay a 135 € zay dia reo otrinina zany dia raha malagasy fe nampanaovina an'izany anambola ho amin'izany fa nen'ny filohan'ny république dia fepetra-pahendrenany nataony hoe mamanao a travaux d'intérêt général dia zahay a ao anatin'ny fepetra mety horaisinay dia zay a dia hitondra hividy kofafa zay a dia ampamafanay kofafa zany reo le olona ampamafanay tokotany sy le asa avetrany a zay olona tratra manao an'iny ireny hoe mbola tsy mitondra n'ireny zavatra hoe masika ny miaraka satria ohatrany hoe sady tsy miraharaha ny mpiaramonina anazy a no tsy miaro ny teniny tsy miaro ny fianakaviany koa. Androany nisy ny fanomezana fanampiana avy amin'ny fikambanana Sizama ho an'ny zandarmaria pirenena, fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, miampy vary, savony, arivava sy ny maro hafa, ahafana izy ireo manantanteraka ny tsakany sy andavany ny asany amin'izao ady atrehan'ny firenena izao. Lafim-baovao hafa kosa indray velotaraina manoloana ny fifangongon'ny fako ny ponina ao amin'ny fokontany Ampefolo Ambodirano. Ankoatra ny tsy fanajan'ny ponina ny lafin'ny fahadiovana, maro ny lesaka ho ny rafitra RF2 Yves Richard. Raha mahalala mihitsy zao fako ataon'ny olona zao na dia mba hoe anaran'le fako eny amin'ny baka lehibe ery raha tsy manana fahafahana mihitsy le olona fa dia hitany hoe eto zany misy an'le tobina fako dia ateriny eto daholo. Fofona aloha voalohany indrindra tsy mazaka ny tena amin'le misy asmetika dia tsy mazaka dia lasa mitondra aretina le izy indrindrindrindra fa ho an'ny ankizy kely. Efa taona maromaro ihany satria na ny fiangonana raha dia feno fako ny fodorian'ny fiangonana. Arak'izay mampitaraina ny ponina ny fivangongon'ny fako eny Ampefolo Ambodirano. Ankoatra ny tsy fanajan'ny ponina ny lafiny fahadiovana, maro ny lesika ho ny rafitra RF2 misahana ny fanadiovana sy ny fidiovana. Voalohany tsy fisian'ny baky mobile ahafahana manangona ny fako sy ny fitaovana ilaina amin'ny fitaterana azy. Tsy misy afa-tsy boreta efatra ohatra no ampiasaina anatin'ny faritra enina ka mampitarazoka ny asa. Ampelantanany RF2 dia boreta efatra sy forsa vitsivitsy rato vitsivitsy dia sasatra foana zany izahay manamboatra an'le borety satria simba le izy. Enina zany ny mpandoaka fakony RF2 dia mifandrindra hoe mandeha maraina aloha ny anankiroa dia tapitra ny anankiroa dia miditra indray sasany. Miantso ny fiaraha-miasa avy amin'ny tompony andraikitra isan'ny tokony anivon'ny fitantanana ny tanàna ny ponina sy ny rafitra RF2 ho an'ny fokontany Ampefolo Ambodirano manoloana io. Tsy afaka hirosona ny asa fanadiovana raha tsy misy fandraisana andraikitra azo tsapain-tanana hoy ny farazavana. Maro arak'izany ny fangatahana sy ososon-kevitra samihafa. Manao ny asa tana maro zahay manomboka karapitso dia mangataka izahay reto mba ho jerena ny olana ifotony eto satria raha anao an'ilay fanadiovana zay dia aiza ny toerana ho asiana n'izao fako izao ka tokony ho isy ny baka par point na hoe baka mobile zany dia izay mpiandraikitra no mitatitra an'io isakariva arak'izay fandaminanay any amin'ny baka principal na hoe ny baka ordure dia izay no fangatahana hoentinay tompony andraikitra eto amin'ny secteur 4 fokontany Ampefolo Ambodirano. Atomboka rotohizana hatrany ankilan'ny asa fanadiovana ho fitandrona ny fahasalamana. Amafisina ny fepetra fisorohana ny valina aretina samihafa. Analavirana ny aretina sy ny fahasahirana naterak'izay indrindra anatin'izao fotoana ny Covid-19 izao. Maresaka iraisam-pirenena anomboka ny faha 12 ny volana May ho avy izao ny vinavinaina ny déconfinement any Frantsa. Ny farany volana May kosa no fantatra ny fanapa-kevitra mahakasika ireo toerana fisakafoanana sy ny maro hafa fanadihadiana. Du plan d'aide, 90% de ces... Isan'ny sehatra voakasika mivanta ny valana aretina Covid-19 ny trano fandraisam-bahiny sy ny toeram-pisakafoana ny Frantsa. Saika voakasika izany avokoa ny 90 isan-jato. Isan'ny fangatahany orinasa maro misehatra amin'izany nandritra ny fionana mivantana tamin'ny filoham-pirenena Frantsay, ny fanafoanana ny hetra sy ny maro hafa. Nisan'ny fepetra noraisina taorian'izay, ka isan'ny nambara-ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fanamafisana ny Fondo Solidarité atomboka ny volana Jona ho avy izao. Raha ny orinasa madinika mampiasa olona latsaka ny folo ny tena nisitraka ny Fondo Solidarité tany am-boalohany. Amafisina izany ho an'ny sehatra izay mbola hikatona manomboka ny faha 12 ny volana, hatramin'ny farany volana May ho avy izao,
toy ny trano fandraisam-bahiny sy ny toeram-pisakafoana sy ny maro hafa. Nous allons renforcer ce fonds de solidarité. dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoasina daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.